misy roa alefako ampiarahako amin'ity vidéo ty dia mitondra anao makaty amin'ny page anankiray ohatr'izao dia tonga eto ianao dia araho ity vidéo 3 minitra ty izay namboarin'ireo ekipa famatanjaka ao anatin'izy ty hitantsika ao fa mahatratra 7 arivo be izao ny team ny ty ranamana anankiray namorona ty système ty dia raha ohatra ka amerikanina dia klikena ato raha ohatra ka membre international tsotra dia klikenao ato dia klikentsika ato dia mitondra anao zay makato amin'ny page anankiray vaovao ohatr'izao dia rahanao indray ity vidéo anankiray vaovao ty vidéo fohy kely io raha amboatra compte ianao dia klikenao eto dia mitarika anao avy hatrany zay makato amin'ny page d'enregistrement ohatr'izao dia jereo tsara ery ambony misy an'ilay parrainao pseudo-ny parrainao zany iny io Jocelyn mety ampiasain'ny namana ity vidéo ty dia mety ny pseudo-ny zany no eny ambony eny dia fenoinao ny first name ny anarana fiantsonanao iny ary second name ny anarana amindray na ny anarana lava iny ozytsika dia ampidirina ato ilay pseudonao vaovao dia aorinan'izay ny adresse email tena izy no ampiasaina ary misafiditsika Madagasikara ato anatiny ato dia fenoina numéro tonga dia 34 mitohy amin'ny farany numéronao iny zany hoe tsisy 0 tsony na ihany koa tonga dia 33 na tonga dia hoe 32 arakaraka ny opérateur zay ampiasainao ao aorin'izay dia fenoinao ny mot de passe dia averina fanindrony ato ilay mot de passe dia klikena ilay hoe next ary tonga ao amin'ny page faharoa ianao dia mameno an'ilay processeur de paiement izay ilaina ao ny perfect money bitcoin tfr ary ny ethereum ary ny litecoin fenoinao daholo zany ireo arakaraka ny processeur zay nananao na ray amin'ireo dia efa mety ary aorinan'izay dia misy an'ilay mot de passe amin'ny resaka finance zany hoe mot de passe nao amin'ny finance dia tadio tsara io satria isaka manao retrait ianao dia antaniny anao io mot de passe ny finance io aorinan'izay dia jereo ny mail fa misy mail d'activation ny comptenao any amin'ny adresse email nanaovanao ny inscription any vita zay dia miverina ty amin'ny page faharoa iny ihany ianao dia klikeo ilay hoe visite our team tools page dia misokatra zay amin'ny page anankiray ohatr'izao ahitanao ireo tia rehetrarehetra ilaina amin'ny mahakasika anazy ty fa milohan'izay azadino ny mizaima ny vidéo zay alefantsika ty ary partageo amin'ny namana rehetra any aorinan'izay dia afaka ataonao mamonjy conférence zoom an'ireto ekipa reto isaky ny alakamisy amin'ny 3 tolakandro zany amin'ny lera zareo tandrefana dia klikeo koa eto raha monjy ny telegram groupe ianao ary araho reto vidéo eto ambany eto reto hoe ahoana ny fomba fanaovana ny réplication mba azahoanao page d'inscription ohatr'izao dia ny lien koa alefako amin'iny vidéo ity ataovy copie-coller dia les chiffres ery afara aorinan'ilay hoe ID iny ity zany ilay lien ampiasainao dia le aorinan'ilay hoe zany hoe ID nao iny le chiffre iny no vainao an'ilay chiffre nao rehefa inscrit ianao ka manao login dia tonga ao anatin'ny back office dia manao upgrade ny comptenao zany hoe mampiditra vola zay ianao vao mahazo an'ilay lien raha ohatra ka membre tsotra ianao membre inscrit tsotra dia mbola tsy mahazo an'ilay lien rehefa membre inscrit ianao dia afaka manao duplication ny roy ohatr'izao dia apetrakanao atao copie-coller zany ty roy ity dia colenao eto ilay chiffre aorinan'ny égal iny dia iny no partagenao any amin'ny réseaux sociaux rehetra any mba hanananao système mitovy ohatr'izao dia
Zay zany no iarahantsika rehetrarehetra zay manao an'ity système ty